zay rehetra tsy hain'olombelona atao hain'Andriamanitra atao. Aleluia. Voninahitra anao Andriamanitra, voninahitra anao ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy ny omandrakizay. Ilay mpiady maherinay, ilay mpiady ny Israely. Aleluia. Andriamanitra Jakob, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka. Misaotra sy midera anao zay Tompo, misaotra sy mankalaza anao zay ny tombonandro rehetra zay omenao anay, ny fifaliana ny fiadanam-ponenao anay. Aleluia. Menay voninahitra ny anaranao any amin'ny avo indrindra, ianao ilay tsy miova omaly sy ny omandrakizay. Tonga idera anao, tonga mankalaza anao isanandro zay. Mba hitondra ny afatra ho eto a Jesosy ao dia mangataka ny hery ny fanainao masina hidiny eto, ny hery ny fanainao masina no ampiteny eto. Tsy ho ny hery tenako Jesosy eo, aoka tsy ho zao no hita Jesosy eo fa ianao. Ampibebaka amin'izao andro faran'izao, ampibebaka ny olonao, ampibebaka ny tanora rehetra. Aleluia. Ianao no hikasika zay mionjy zao video zao Jesosy. Ianao ny hanokatra ny masom-panany, ianao ny hanokatra ny sofom-panany. Fanay ilay Jesosy ho avy amin'ny voninahitra, ianao ilay ho avy amin'ny voninahitra, ianao ilay lion de tribu de Juda. Aleluia. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy efa hiasa ianao amin'ny alalan'izao video zao. Hiasa hikasika ny fony zay rehetra mbola lavitra anao, ny fony zay rehetra mbola manalavitra anao, mbola manadino anao. Izao ny fotoana hikasiana ho azy ireo Jesosy, izao ny fotoana Jesosy hamonjenao ny fanany izy ireo Tompo. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Anao rerany ny voninahitra dada malala, anao rerany ny dera Jesosy eo. Tsy angididy sofina zay miaino an'izao video zao, tsy angididy sofina zay mijery an'izao video zao Jesosy. Aleluia. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Averiko ny aminao ny voninahitra. Amen, amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miarabanao any an-tokantrano any. Isaorantsika Jesosy satria natratra zao fotoana zao indraytsika. Mitondra ny afatra zay nampitondra ny fanahy masina ho antsika, ho anao zay mbola tsy nandray an Jesosy indrindra, mbola tsy nanolo tena ho an Jesosy. Eny efa malala an Jesosy ianao, efa fantatrao Jesosy fa mpanafaka mpamonjy, efa fantatrao Jesosy fa tompontompo sy mpanjakany mpanjaka, nefa ny fiainanao mbola lavitra azy, nefa mbola ny fiainanao sady manompo ianao ny mbola misotro toka, mbola mijangajanga, mbola mangala badin'olona, mbola mena milainga. Ty afatra ty dia ho atsika, omeny Jesosy atsika ty afatra ity. Amen. Mangataka anao hanokatra ny fonao, raisoanao ny afatra, raisoanao ny teny satria tsy hisy fotoana Jesosy efa ho avy. Akaiky Jesosy. Raha tsika mahita zavatra mitranga manera amin'ny tany dia manambara fa akaiky tokoa Jesosy. Ka mba tsy hanamafy ny fonao ianao, mba tsy hanamafy ny fonao, dia sokafo ny fonao io, afaka mivavaka alohany andraisanao enonao an'izao teny zao. Ary afaka mangataka koa anao mifanahy masina, ny vavaka hoe avy aminao tokoa ve izany teny zaraina eto zao. Afaka manontany fanahy masina, afaka mivavaka ianao manontany an Jesosy hoe tena Jesosy tokoa ve mampiteny azy. Afaka angatatsika amin'ny Jesosy zany, fa afaka miteny amin'ny sy mirevele anao izy. Amen. Tsy ho lava fa omeko atsika ny afatra, omeko atsika ny afatra ho atsika tanora na olon-dehibe ary na efa manompo nefa mbola manompo tompo roa, satria n'Andriamanitra atsika dia Andriamanitra sarom-piaro. Marina fa Andriamanitra dia fitiavana, fa kosa atsika tsy hanararoatra an'izay hoe mafitiavana zay, fa fantatsika fa Andriamanitra dia sarom-piaro amintsika izy. Andriamanitra tsy tia lainga izy, ary ny an-danitra any tsy sy hota ho tafiditra any, fantatsika tsara zany. Aleluia. Ary ao amin'ny Isaia 9:10 dia milaza izy fa ny fahotanareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ny fahotantsika, ny fahotako no mampisaraka ahy amin'Andriamanitra. Andriamanitra mpiainy vavaka izy, mpamaly vavaka izy, satria ny sofiny tsy landalovana, ary ny tanany tsy fohy fa mahavonjy, fa ny fahotantsika no mampisaraka azy amintsika, satria
tsy afaka anao ninina izy raha antsika mbola miaina amin'ny fahotana. Ka fotoana zao rahavavy anadamalala ao amin'ny tompo, anatona antsika ny Jesosy, anompoa antsika ny Jesosy. Alleluia. Alohany anomezako ny teny ny afatra dia mamaky ten'Andriamanitra antsika atao amin'ny Matthieu 4:20. Matthieu 4:20, andiny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safodrano, ka nihinana sy nisotro ny olona, ary napakabady sy namoaka ny ampakarina, mandra mpiavy ny andro izay nidirany Noa tao amin'ny sambo fiara. Andiny 7:30. Ary tsy fantany mandra mpiavy ny safodrano izay nandringanana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavin'ny zanak'olona. Amen. Mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa izy, ka nihinana sy nisotro ny olona no nampakabady sy namoaka ny ampakarina. Ny olona zany tamin'ny andro Noa dia ny ran'Andriamanitra izy. Ny ran'Andriamanitra izy niteny tamin'ny olona hoe mibebanareo, miovanareo, miala amin'ny fiainan-dratsinareo, fa andringana Andriamanitra, andringana an'ity tany misy antsika ity, satria feno fahalotona, feno faharatsiana. Dia inona ho izy ny tenin'Andriamanitra eto? Ny teny hoe ny olona nihinana, ny olona nisotro, olona napakabady. Tsy ny hainy ny olona, tsy manakana antsika apakabady, tsy manakana antsika andeha hisakafo, tsy manakana antsika ho amin'izany Jesosy. Fa an'ity ny tenin'Andriamanitra tongavany eto dia ny anaovantsika voalohany indrindra prioritaire an Jesosy. Alleluia. Satria raha ny zavatra rehetra izay hitantsika io dia ho levona ho potika. Izany tamin'ny andro Noa dia safodrano no nisy, ka ringana ny olona rehetra tambony tany. Afa-tsy Noa mianakavy ihany tafiditra tao anatin'ny sambo fiara. Andriamanitra dia efa naniraka Noa, ary Noa dia efa naplaza ny teny. Nanao le sambo fiara Noa dia nomeza ny olona. Amin'ny andro tsisy orana izy nanao ny sambo fiara. Dia gaga ny olona nome azy. Zany koa no tratran'ilay olona mitory amin'izao fotoana izao. Iomezana itenenandratsy. Tsarovo rahavavy malafa, fa mbola fitiavan Jesosy. Matotonga aminao zao teny zao dia hafatra zao dia fitiavan Jesosy ianao. Alleluia. Fitiavan Jesosy aiso anao. Mba tsy ho very, mba tsy ho tratran'ilay fandringanana izay ho avy ety. Amen. Dia toizako hoe ary tsy fantany mandra-piavin'ny safodrano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Tahaka an'izany ny fiavian'i Jesosy ho avy eny amin'ny raon'lanitra, tampoka ny olona izay tsy bebaka, izay tsy nanolo-tena, izay nandre ihany fa manamafy ny fony, izay nandre ihany fa tsy nanolo-tena, tsy nibebaka. Androany, atao hoe androany no fotoana itenenan'i Jesosy ianao. Androany raha mandre an'izao anao dia miova dia manolo-tena ho an'i Jesosy, miala amin'ny fiainan-dratsy rehetra. Tsy hanenena antsika ny manompo an'i Jesosy, ary afaka antsika miala amin'ilay fandringanana izay ho avy ety, izay ho avy. Afaka mesapehan izany antsika satria eo anilan'i Jesosy. Alleluia. Ka raha tonga ny zavatra hitranga ny tribulation izay ho avy, izay mbola tsy nisy hatramin'izay amin'ity tany ity, raha tafakatra antsika. Alleluia. Dia afaka miala an'izany fandringanana zany. Alleluia. Tsy hoe la fa olazaiko antsika ny afatra tamin'ny 27 janvier 2022. 27 janvier 2022, avy nivavaka za. Avy nivavaka dia eo anatin'ny vavaka dia azo tory dia naseho ny tompo ahy. Misy fiara anankiray, nisy fiara nitondranay maromaro. Le fiara, ny varavaran'le fiara misokatra. Varavaran'le fiara misokatra. Dia le fiara nefa efa mandeha, efa mirifatra andeha le fiara. Amen. Dia ny zavatra hitako, marobe ny olona tsarapaka ny azakazaka andeha hiditra amin'le fiara fa tsy tafiditra. Maro ny anjera, maro ny sasany hitako hoe lavo any anaty antsana, ny sasany efa kaiky le varavarana fa lavo tsy tafiditra amin'le fiara. Alleluia.
de tao anatin'izay nangataka amin'ny fanahy masina ina ny tianao tenena fanahy masina dia ny tenin'Andriamanitra izay nomeko antsika teo, tenin'Andriamanitra izay nomeko antsika teo ho antsika izay mbola variana amin'izao fotoana izao, mbola variana amin'izao andro iainantsika izao, mbola misotro toaka, mbola mijangajanga, mbola mangalabadin'olona, mbola miaina amin'ny zavatra maro isan-karazany, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mitaona antsika Jesosy, mampiomana antsika satria efa andeha le fiara, efa mandeha le fiara, efa mampiditra ny olona ao anaty fiara Jesosy, efa mampiditra ny olona ao anatin'ny sambo Jesosy. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, efa miteny, mitonga tenin'Andriamanitra mampibebaka fa ho avy ny loza. Isy loza hitako amin'ny nofo ohatrany isy loza hitranga azy, misy loza zany fa tsy fantatra hoe inona le loza. Misy loza mitranga zany fa miazakazaka ny olona zany anatona, efa tsy tafiditra tsony satria efa lasa ny fiara. Tsy ho tratra amintsika ne zany. Fa efa tongotra ho avy Jesosy. Efa tongotra izy, efa andro farantsika zao raha vavy malala ny ada malala ao amin'ny tompo. Ka mba tsy hatonga antsika ho tavela hivary any akady, hivary any akanjana. Alleluia. Fa mba ny ho tafiditra antsika ao amin'ilay trano izay hiandrasantsika amin'ny Jesosy. Amen. Satria hitako amin'ilay nofo efa mandeha le fiara mandeha. Dia ny olona miazakazaka ny sasany lavo, sasany efa eo mivaravarana lavo, sasany any akady ny lavo. Mampalahelo. Jesosy. Mampibebaka antsika Jesosy. Mampibebaka antsika amin'izao andro farany izao hitodi antsika aminy. Izay zavatra tsy hainao hain'Andriamanitra atao. Izay rehetra tsy fantatrao hainao, izay tsy hain'olombelona izay hain'Andriamanitra atao. Ny anjarantsika dia manolo tena miala amin'ny ratsy rehetra. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra masina tsy tia fahotana. Halleluja. Halleluja. Aza manamafy ny fonao rahavavy. Aza manamafy ny fonao raha nada malala ao ny tompo. Na ianao efa nandrainy Jesosy nefa mbola manompo tompo roa. Tsy afaka afafangarontsika Jesosy fa na maizina na mazava raha ihany safiditsika. Ka alohantsika manaraka ny mazava, rehefa manompo an'Jesosy dia manompo an'Jesosy amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary ny fahatahorana an'Andriamanitra amin'ny ataontsika rehetra. Halleluja. Halleluja. Zay ny nofo dingana voalohany nasehon'ny tompo, nasehon'ny fanahy masina. Fa efa mandeha le fiara. Fa mandeha le fiara. Ianao mbola variana fisotroana toaka. Ianao mbola variana mijangajanga. Izao ny fotoana tsy hanenenanao. Fa raha tonga izay andro izay. Andro mahoro mbola tsy nisy ety hatramin'izay. Halleluja. Ny fanahy masina ny teny. Aza manamafy ny fonao rahavavy malala. Aza manamafy ny fonao. Amen. Tianao Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra anao dia ny ialanao amin'ny ratsy rehetra. Amen. Ny fitiavan'Andriamanitra anao dia anao hibebaka ka tsy miverina amin'ny fahotana intsony. Ambarantsika isan'andro ny fahamarinana fa tsika ny manamafy ny fontsika. Akany amin'iza tsika, tsisy tsika zao tenaina neto rehefa nandeha niakatra ny fiangonana. Fahoriana mbola tsy nisy ety hatramin'izay. Fitomaniana, fijaliana, losifera no anjaka. Halleluja. Ibebatsika. Anao izay manandrify tafiditra, miainao zao video zao, ikasika anao ny fanahy masina. Halleluja. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Ho azy hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay. Mbola ho tonga eto hitondra ny tapany manaraka indray. Da iny tompo daholo tsika.